coucou mbola hoe Zanagasikara tsy anao lava resaka lava be fa tonga de zay tany ataontsika pause aloha. Zay ihany ny ilatsika androany de hoe efa tena marina ve reny film le ilay lela sy vavy milely zaraina eraky ny internet reny. Ny zavatra film na tantara ama hoe action anazy de anao eo alohan'ny caméra mazava ho azy fa tsy tena izy. Ohatra ny olona mpilalao film ire film malagasy hitantsika rehetrarehetra reny de tena iaina le mpilalao film malagasy ve ilay izy anontany daholo reny mpilalao film reny hafa ny fiainany amindavanandro hafa ny fiainany rehefa malalao film. Ohatra izay koa le milalao film manao film rehefa any amin'ny lely na izany ary amin'ny asa anazy de tsy maintsy misy ilay tsy critère izany hoe ilay fitsongoloana mila lehilahy manana lavalataka ry zareo matetika ny habean'ny ny lavalataka ny lehilahy eran-tany manodidina amin'ny 13 cm eo fa raha ohatra zany lahy ka te hilalao an'ilay film milely reny de manodidina ny 19 cm 17 cm no any. Zareo nge tsy maintsy hijery anao rehefa tonga any ianao hoe manahoana le lataka e. Ohatra koa fory ny fory vehivavy de matetika tsy maintsy mangana fa raha tena mijery akaiky ianareo amin'ilay olona milalao an'ilay milely reny de jereo tsara fa mandimandina sady madio be ilay izy. Eo aloha ny photosopy ny caméra koa mazava tsara ary ambon'izay de manao tatouage efa malaza zao ny tattoo eto amintsika aloha mbola tsisy e fa any amin'ny tany mandroso zao efa malaza ny tattoo satria mangana ilay eto ambany ato amin'ny tapopory ato de ny lehilahy ihany koa jereo tsara fa mandimandina daholo ilay izy de hoan'ny rehetra hoan'izay milalao andreny zany de ohatr'izay ihany koa ilay izy tsy maintsy amboarina ilay moloporinao manodidina ilay tapopory rehetrarehetra iny tsy maintsy atao mandimandina tsaratsara na izany na zany ary mihinana fanafody. Ianao rehefa hilalao andreny tsy voatery raha ihany araka aminao olona maro be de be ny mijoro vavolombelona miasa an'ireny hoe noho ny efa lehibe izy de lasa tsy maintsy eo foana tsy voan'ny sidalo amin'ny ankapobeny satria ianao rehefa io ny asanao de tsy maintsy foana ianao mandeha makany amin'ny tsy maintsy verifiena foana ianao salama sa tsy salama tsy voan'ny sida fa eo amin'ilay hoe ny olana maharatsy anazy de ianao lasa andeharana aretina mora ianao le dorok'ilay fanafody hoanina lasa tsy mahita toro lava lasa somary ohatran'ny verivery fanafodinoana ikena ihany koa ianao mihinan-kanina karama aloha de vola be lera no mikoto fa tsy hoe isam-bolana manodidina ny $20 eo ny karama raha ohatra ka ao anatin'ny adiny iray $20 ny azonao ao anatin'ny adiny iray izany hoe manodidina ny eo $20 eo $20 ianao mahazo adiny iray raha ao anatin'ny adiny 10 zany ianao miasa de makarama 9 alina isanandro raha ao anatin'ny 10 andro zany de 9 hetsy tsy nandroany ihany efa akory no jerentsika fa ilay any aoriana le mbola aveo fa tsy maintsy misy fikorotana mahazo anao ary le rehefa le milely hitanareo rehefa zareo zao le milely de mangirana be daholo ny vatany rehetrarehetra iny menaka jereo fa potika vatanao na lehilahy na vehivavy de mihosotra ny menaka iny ilay feo indray ny feo de iny efa amboarina ary rehefa eo amin'le action eo na lehilahy na vehivavy ianao de eo devant caméra de matetika ianao rehefa le hoe manao an'ilay zay action zay de ohatra le mpilalao film rehefa milalao film any amin'ny tany mandroso zao izy tsy mandeha makany amin'ny toerana lavitra be fa ao amin'ny toerana anankiray tsisy ninina de zareo no manoro hoe mila mifanoro ka ianareo mila zareo manoro ianao zany efa mahazo an'ilay taratasy script filazana azy mahazo taratasy hoe zao avy ny dialogue atao zao avy ny resaka tokony atao de rehefa mitorinao de inona no tokony atao de iny zany efa ianarana tsinjery de rehefa tonga amin'ny action eo ianao de miezaka manao le izy ambonin'izay koa ny ery amin'ny tompony caméra ery efa mijery anao hoe miteny izy hoe mifanoro ka miteny izy hoe raisina ny tanana
miteny izy hoe ahodina, miteny izy hoe ampidirina. Amin'ny ankapobeny ny lataka lehilahy dia hoe hienjana foana, tsy voatery. Tsy voatery hoe mienjana foana. Fa ndraindray koa maty dia mijanona elaela eo. Izay ny antony hinanana ilay fanafody. Na izany na izany ary tsy dia tsara loatra izany ilay izy ho an'ny rehetra rehetra. Satria reraka loatra ny vatanao. Dia izay. Ary matetika koa ndraindray ianao litratry ny crampe. Na lehilahy na vehivavy tsy maintsy tratra ny crampe ianao satria tsy inona ianao matetika amin'ny vatanao rehetra rehetra iny miasa daholo. Voan'ny crampe koa ianao ndraindray. Fa izay ilay olona mpilalao andreny amin'ny ankapobeny amin'ny maha action anazy dia tsy tena izy ilay izy. Fa izy dia voan'ny caméra io dia atoro eo ohatr'izao ny atao. Na izany na tsy izany ary ny vatana ihany koa reraka. Zay. Mankasitraka tompoko.